Zany les opportunités misy fa les confiance tsy misy dia tsy manao ny olana lasa mifanamerina ohatran'izao. Manahoana daholo nareo lova ihany tsy vetivety ihany fa aty an-dalana koa leva tampoko ty satria momba an'ilay publication momba an'ilay ankizy plombier misoratako teo. Nanoratra taty amiko le namako niteny hoe nandefa message tany hono le bandy kely io niteny hoe ao fafitako ao fafitako le izy toizako amizay le asa fa sy voasorony io publication io. Dia hoesoriko le publication zany azonareo fa manazava satria le ankizy zao zany fandehany ngaman'izay teo amin'ny 2 à 3 mois teo nandefa message taty aminako le namako hoe lova aty ivelany izy io manko. Betsaka ny olona aty ivelany te hanao zavatra any Madagascar fa matahotra ny zo zavatra zao azonareo tena betsaka na misy praitapo amiko ary manao zavatra mahazo kamaika foana azonareo. Zany hoe les opportunités misy fa les confiance tsy misy dia tsy manao ny olana lasa mifanamerina ohatran'izao. Dia zany zavatra anaovako an'ity patria hifanampiana. Tsy za koa tsy tia hiditra ao anaty kamaikany gauche droite fa ny anahy kosa izay zavatra atao amin'ny page pointo dia za responsable ny zavatra mivoaka ato amin'ny zavatra publication ataoko. Ka raha misy manararoatra amin'iny dia miomana fa enjehako ohatran'ny mikilaotiny ihany mihitsiny. Zay fifanampiana no ataontsika eto. Diaspora niteny hoe lova sao dia mbo misy ozy izy anome asa ankizy any Madagascar plombier fa hanao trano zay anamboatra trano zay eno andrasy fa nataoko teo. Za tsy mahazo za zany rehefa manao zavatra eto ohatran'ireny azonareo tsy mahazo na ariary tsy maka na ariary fa hoe fifanampiana le izy amin'ny any ankizy any Madagascar mitady asa. Satria misy tena mahay ny ankizy any Madagascar, misy tena mba te ho tafita mahay zavatra mana-talenta fa saingy tsy misy client. Dia zay no mahatonga anahy hoe ok andraso alefako ao. Dia be dia be ny ankizy namaly tao izy no vao safidin'ilay ankizy ozy izy hoe tena taty aminahy le namako tamin'ny iray ngamba zay 2 volana tena faly be ozy izy tamin'ilay ankizy fa tena mananona be sérieux be dia matotra be dia ohatrohatran'izao. Dia za raha mbola saika andeha hanao azafady tsy mamaly anareo fa mijery lalana. Za raha mbola saika hanao pub anazy manokana hoe ito recommandé anazy zany hoe zay tianao asanareo ao an-trano dia ty ankizy ty fa nahazo recommandation tsara be avy any amin'ny namako. Androany anazo any message dia tena tesitra satria efa opportunité ohatran'ny daholo manko ary ty zavatra ty tena anatra ho antsika tanora malagasy mihitsy. Azonareo ny miasa any Madagascar miasa birao tsy ahitana vola be intsony. Amin'ny alalan'ny fiasana tena no tena azona vola any fanaovana business. Aza aza tena atao fuck-up le izy azonareo. Aza simbana zay zavatra zay fa amboary tsara ataovy tena ny réputation nareo ataovy tsara. Ataovy tsara ny asa dia manaova zavatra amin'ny fahamarinana. Fa manjary tapaka ny opportunité tokony be dia be ny olona mitady anareo hoe ihany nanao ny robinet aky tena mahay be dia ino ny fampiantso dia mahazo. Izay no azonareo mandroso sy mampitombo business. Fa raha zao zavatra ataonareo dia tsy lasa lavitra mihitsy nareo. Miala tsiny amin'ilay fitenenana. Zay. Vao misy opportunité kely dia raisiny iny. Dia iny ataovinareo capitaliseo iny hoe ity madama nataoko tsara le asanao fa mba hanovy recommandation za. Mba hitadiavo client any madama. Zany zavatra tokony atao. Fa tsy mametrapetraka tsy fantatra intsony lasa aiza no an'ny omby le vola ntsakony omby nataony omby silgoma. Nataony omby silgoma le vola. Lan'ny omby. Azonareo dia ahoana moa no ahafahana nazatsy le ankizy raha za tena tesitra. Za tena tesitra satria ato aminahako no nahitany an'ilay izy. Ato aminahako izy manararoatra anazy. Tena miala tsiny fa aza miditra ato amin'ny patrika dia manome mamitak'olona na manamerida olona fa tena avokako ato
tapaka quatunaro. Mialatsiny sady tsy mialatsiny. Tsy responsable n'izay zavatra mitranga amin'le olona amin'ny zavatra ohatran'izao fa misy conséquence ny zavatra atao. Fa fa miteny izy, efa hitan'le izy, efa reconnaître izy hoe andraso izy fa vitako le izy fa mba esoriny io dia omeko chance izy zay. Fa raha mbola maheno ako hoe tsy vita le izy na misy takafe dia averiko io. Zay. Za zao za tena miteny aminareo. Fantatra be mihitsy fiainana any Madagascar hoe tena sarotra. Tena fantatro zany. Fa tsy azontsika atao mihitsy victime hoe zay mahantra, zay tsy manana dia andeha fangalatra ivanao an'izao. Fantatro zany satria za tany. Fa raha izay foana nitondratsika ny fiainatsika dia tsy handroso mihitsy ny fiainatsika ary indrindra Madagascar io tsy handroso mihitsy satria zany normal. Zany normal a Madagascar. Tsy zava-banina. Mifangalatra le olona, mifamitaka le olona. Dia tena na le olona tianao zavatra tsara raha ny opportunité tena misy. Ny opportunité tena misy. Fa na ny olona ty ara-panao business aty États-Unis fa nahazo kamaika tany Madagascar tany. Tsy te herika tsony zareo amin'le resaka hoe fahatokisana zany. Fa ohatrany hoe mividy zavatra le olona dia rehefa aveo zareo tokony tonga le tena tsy tonga ny entana. Tsy tatsony izy ny telefonany hoe lasa izy maty. Manana zay réputation zay tsika. Manana zay réputation zay isika malagasy. Dia rehefa te hanova zavatra dia tsika ny miova. Rehefa misy zavatra tsy mety dia miteny non, zao azo atao tsony iny fa tsy mety iny. Anatra ho antsika rehetrarehetra zay. Ho anareo miditra ato dia manao pub-ato. Dia tadidionareo fa mieritrereta aloha raha ohatra ka manao pub-ato ka mamitak'olona. Fa voaka koa ato iny avy eo. Zay. Tsy page bordel akory ato ka anaovanareo an'izany. Tena miala tsiny Kaza mba manandrakandrina manao an'izany ho anareo vao manomboka dia ozy izy hoe ataovy ny zavatra hainareo sy tianareo hainaro dia ataovy tsara, ataovy amin'ny fo, ataovy madio. Fa ny olona anaovanareo service iny andeha hanome anareo recommandation amin'ny havany sy ny namany dia mandroso nareo. Mandroso nareo. Izany ny hoe business sy ny entrepreneuriat. Mandroso. Satria mahazo client be foana. Fa une fois nareo mahazo opportunité ohatr'izao and then you fuck them up. Dia tapaka ny opportunité tsisy tsony. Zay. Dia rehefa tsisy dia manomboka départ à zéro dia tsy fantatro ny réputation simba. Fa noho ny fangatan'le namako esoriko le publication dia anatra ho anareo rehetrarehetra ho anareo rehetrarehetra izay ty mamitak'olona ato amin'ity Facebook ty sy miteniteny ato amin'ny Facebook ato fa misy conséquence ny zavatra ataontsika ato fa tsy hoe any an-dafy iny dia tsisy ninina mihitsiny ary izay mihitsy ny responsabilité omena responsabilité ny olona. Misy conséquence ny action. Na ny enao tsy mandeha, enao miteny ho vitanao le asa nefa tsy vitanao dia mila miteny enao dia mila miassume. Fa tsy any enao dia tsy hita fotsiny any dia hoe tsisy ninina fa isaka any an-dafy. Tantarany izy zany eniko zany amina olona namako hoe misy ny ankizany a Madagascar asiana manao zavatra dia karamaina dia hoe hoavy ianareo hoavy zay efa hialy zay. Efa hialy zay fa andeha hoany. Ariva ny andro aty États-Unis moa zany za zao maraina anareo any ariva. Fa hoavy moa zareo hoe ariva ny andro miantso le zokiko vita ve le tsy tonga nge le ankizy dia nanontaniany zokiko nefa naninareo tsy tonga tsy afaka tampoka indray zay. Zany ve ny anaovana zavatra dia inona ke ny antenanareo tezitra be mihitsiny. Tezitra be le olona hoe ohatra mpandainga ny tena zareo hoe hoavy any hono zao miala any ariva ny andro tsy tonga zareo fa dia hoe tsy afaka fotsiny hono izy dia tsy tonga tampoka. Dia tsisy conséquence mihitsiny. Tsisy. Enao miteny indray ny mahazo kamaika hoe raha tsy fanahy dia ahoana zany dia ohatra daholo tsika rehetrarehetra. Rehefa lehibe dia samy manao izay tiany fa aty Madagascar io fa tsisy bety zany. Dia zay.
dia sady miala tsiny tsy miala tsiny fa raha ohatra nareo ka manao pubato na manao zavatra nareo ka henoko hoe misy olona any ambadimbadika any fitahanareo na nomena na nalainareo volany dia tsy vita na petrapetraka reo dia abokako atinareo zay fa no izy miteny hoe hiezaka izy zany efa hitan'ilay izy dia ozy izy hoe mba asory ozy izy fa matahotra fa hovitako ozy izy le asa dia ozy izy le namako hoe sory kilova dia omena chance izy dia atao zay zany omena chance izy dia ho na ho vitany na tsy ho vitan'le izy ny fanarahana dia hoe tokony efa vita le asa ny vola efa nalaina daholo zany dia hoe nividy entana dia efa nisy sarina entana nalefa tany amin'ilay namako azonareo iny nalefako teo iny dia vita le izy dia hoe nisy ina moa izy teo nisy zavatra nitranga foana ohatrany hoe nisy nangalatra na hoe nisy narary na hoe nisy maty na nisy fahoriana dia tsy tany entana ny zavatra tsy vita dia tezitra le namako dia namoratra iny dia hoe soriko iny zany fa saika nazava fotsiny ahako hoe mitandreminareo fa na ho anareo koa hoe ho antsika rehetrarehetra izay mitady zavatra koa misy be dia be ny opportunité any fa aloha misafidy olona tsara fa tsy mahatokotoky olona tsy fantatra fa aloha tena za responsable amin'ny publication ataoko fa za tsy responsable amin'ny toetran'olona azonareo zany za zany tsy responsable an'izay zavatra nitranga entre andry zareo fa za responsable an'iny publication satria za namoaka azy donc zay no mahatonga anah hoe tsy maintsy mandray andraikitra amin'izay tsy misy tsony ny tratra dia fa mpitandremana ho any rehetrarehetra hoe samy mitandrina fa izany akory tsy midika hoe ajanona tanteraka amin'izay ny fifanampiana na hoe za zany tsy raha tsony satria efa simba ny réputation ny tanora malagasy mitady asa atao amin'ny Facebook ty zany fa fampitandremana ho an'izay tokony mila mitandrina io hoe mieritreritra manao zavatra ohatran'izao fa tratra foana nareo tôt-tard nareo tratra dia rehefa tratra avy eo dia izay vao hoe oiaoia eo zay fa andeha hiasa fa za koa izao mbola mandeha mitady saosy ahako fa mirary soatsika rehetrarehetra dia manaraka indray bay